izao dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao ary miarahaba manokana koa ny Osoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokatrano tena koa ny mahatradrany Osoa Eliana no mandroso totokatranon-tsika indray amin'ny teny dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa zany dia samota iny Osoa daholo narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao ny Osoa ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah no zany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao tsy nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany ka rehefa tsy fantany moa ny anarany zany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetrarehetra tao ny katolika romanina nanomboka ny anao namorona ny azy koa tao zany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izareo mihitsy izy izay natonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angeka taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0 nefa ny bokin'ny Israeliana bokin'ny Jiosy dia efa tany amin'ny moins 1900 tany ho any zany chiffre approximative moa zany fa zany hoe milaza mahatrany any azy. Ny bokin'ny Mose zany dia efa tany amin'ny taona moins 1500 moins 1400 tany ho any chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony le tena hoe précis tena daty précise mihitsy ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty oriana daholo zany ny boky misy raintsika ny katolika romanina dia tany amin'nomboka tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakany zareo tao amin'ny fahatry Israel nanomboka nanjakazaka izy dia rarina zareo raha namorona ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty oriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo zany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely satria tsy nahay niantsony io Andriamanitra intsony ny olombelona dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israeliana izay resako izay tsy afaka niantso ny Andriamanitra ny satria ny atamin'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy zay ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve zany hoe tena tezitra marina ve tamin'reto zanak'Israely dada mala Yayava ary vokatra an'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada mala Yayava rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana daholo jerevantsika ary ny soratra masina jerevantsika ary ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampitentsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Isaia toko voalohany misy angeny tao jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dada Yava tamin'reto zanak'Israely reto zany raha maneo zany dia mahasoma raikitra kely zay ao mety tsara. Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezerany dada Yava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriamanin-kafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Yava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriamanin-kafa reto Israeliana reto ary nisarahan'ny dada Yava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Yava dia niverina tamin'ny andriamanin-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa
zay no tonga antsika nanome an'le daty mihitsy ny ambassadeur-ny Elia hoe itinge ny daty dia jereo tokoa fa tena ny alanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany tena tsy mety amin'ny mihitsy zay teny zay lova kehitrino isy atoko fa 5:20 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana zay hoe tsy mety amin'ny mihitsy io fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy hay-havany antsoinao dia efa mpanota ianao raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hay-havany antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinal antsoiny Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa ry comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy ny antsoe hay-hava tao anatin'ny bokin'ny Israely ihany dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy maro ny ity sary ity ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo nova kehitrika nisy atoko fa 5:20 andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky hovonina ry dada Iavasy Osba endro ny tanany Iavatsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io zany ny mazava-be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota noviana noviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandringana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery teny Andriamanitra fa dia hoarantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao dia efantsika ndray jery toko sy andiny hafa ny antsika tsika aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomena ireo koa siny hoe koa misy tenty mba hojerevantsika ao amin'ny Jeremia toko 9:10 dia andiny 9 sy ny 9 Jeremia 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18 16 voilà mihetsika hijery an'ity teny ity indray Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy Iavà ty zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'io Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia ilay antsoina hoe Yahosoa mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa fa io ny mpaminany farany tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus non c'est un faux nom zany anarana diso zany anarana grika zany tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany fa ny mpaminany Israelianina farany Yahosoa no anarany zay ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy ny hoe aoka ny lehilahy anankiray anambady vehivavy anankiray ary aoka ny vehivavy anankiray anambady lehilahy anankiray fa zany ny didin'io Andriamanitra hay-hava io zay raha namboarina ozy ny olombelona dia lasy vavy ny namoronany azy ary lehilahy ray manambady vehivavy ray ka ahoana moa zany nareo lasa manambady be diabe zay nge tenen'ny mpaminany farany hoe ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany Israelianina tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany Israelianina satria mpaminany Israelianina no henoina am'izay antsika rehefa aveo fa anao tselo hiditra amin'ity le Jeremia 16 Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy Iavà tompony maro Andriamanitry ny Israely indro atsahatra amin'ity tany ity eo
eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feony ampakarina mandeha makaneny israelianina zany le teny satria tezitra be dada iava dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany dia zany teny rehetra zany ka ho izy aminao hoe nahoana moa iava no milaza zany loza mafy rehetra zany emelezana anay fa inona moa no eloko anay ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny ava Andriamanitay dia ity ny valiny lazao aminy hoe noho ny nafizany razanareo ahy ho iava sy ny nanarahany Andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anateny ary ny nafizany ahy ny tsy nitandremany lalako ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy ena ny hitranga ho amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ary ny faketsikilina le hitranga ka dia oroahako hiala amin'ity tany ty ianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo any no anomponareo Andriamanikafa andro aman'alina sady tsy hamindra fo aminareo mihitsiny aho zay ny zavatra navana vokatry ilay izy nanompo Andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra dia tezitra io Andriamanitra io noho izany raha vao iaiava no anarany dia io iaiava io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy ka hovanao ny anarany rehefa hitantsika zany fa iaiava no anarany a dia tsy azo atao ntsony ny miantso hoe Alà satria izay ny Andriamanitra Abrahama tsy azo atao ntsony ny miantso hoe Jehova tsy azo atao ntsony miantso hoe Yahvé ny katolika romanina sy ny protestanta moa efa nanala an'izay anarana zay ary ny aiky izy fa diso ny anazy dia sa misy zany tonga saina zay mbola tsy mety ho tonga saina fa mazava be ny le teny zay na tonga antsika ny anatra n'la lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no vainao zavatra hafa efa mpanoty ianao raha vao ny antso hafa ianao zany dia efa klasy mpanoty ianao tsy azo lavana zany fa teny marina nge zany rehefa tsy minao dia andany enotsala efa ampianarina larana voalohany fa ho fampitoy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa zay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga nareo a nanovany io anaran'io zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel nararotin'ny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada iava tamin'ny israelianina nisy nanararoatra ary dia novainy amin'izay zany anarana zany ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana zanak'ilay iaiava ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany ka izay le teny'le Andriamanitra Abrahama rehefa nandefan'ilay mpamina ny farany izy a ka ny mahatonga an'ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy kefa diso hatrany ny voalohany nareo ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo a dia lasa Andriamanitra tsy izy nampiantinareo zavatra tsy marina dia tsy nenonareo ntsony le teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny amin'ny bokin'ny Israelianina foana amin'izay satria any Israelianina io Andriamanitra io fa tsy any hafa firenena Andriamanitra ny Israely raha vo hoe i Abrahama dia Israelianina ny tena mahay an'izay dia zareo i Mose satria Andriamanitra Mose izy dia i Mose manana ny boky ny atao hoe Sefer Torah efa nampianariko antsika koa ao anatin'ny Sefer Torah ny bokin'ny Mose zay tsy azonao lavina mihitsy ary io Sefer Torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io a ny anarana hoe Sefer tena teny jiosy mihitsy izany olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpamina ny Israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy nge ao anatin'ny lalàna ny jiosy nge zany teny hoe Sefer Torah zany anarana jiosy anarana bokin'ny jiosy zany eo mitsymihitsy n'izany teny zany fa tsy hoe zany mamoromorona azy eto fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokin'ny jiosy ny to hoe Sefer zany ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferima zany avelantsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka ny miantso Andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy haiavana tsonao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay fa zay ny fahamarina
ary mampanotanao sahady zay ary porofon'izany ianao manambady be diabe raha olona ray manambady rosy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany ny fanompon'andriamanitra tsy mitovy amin'ny ay avany ianarany dia efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy ny tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io andriamanitra io dia iay ava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsiny izy ary nisaraka tamin'ny israelianina ary io fisarahana io mihitsiny a no nararotiny sasany amin'izay a reto olona tsy matahotra an'andriamanitra eto zay ino mahatonga na miteny aminareo olombelona amin'izao génération zao hoe raha nisinao tsy mety ny tany aloha tany a aza mbanareo manaraka ny tsy mety eo manaraka aminazy raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany aza manao an'izany tsotra fa andro ny fahalalana zao a aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina zay na tonga ny Eliana ampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama ka raha vao novainao zay ay ava zay a novainao hoe alana Jehova na Yahvé efa tsy mety na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be deabe ny miantso akoatran'io etrany defa mazava ny teny dada Yahvé hoe tena tena anareo mihitsiny tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia horoako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatra reo raha ny razanareo ary any ho anymponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho tena dada Yahvé mihitsy zany no teny ahonompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be deabe tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny israeliana raha tratrana izy koa dia jerentsika ny israeliana fa ny israeliana nge zao mino an'izany Jehovah Jesosy zany inondro zareo ane zany nefa dia andriamanitra ny grika be zao dia inondro israeliana samy manaonao foana daholo zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany amin'izao tsika miteny zao zay ny antony nandefasan'ny dada Maria Yahvé naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza aorianany Elia dia loza mahatsiravina amin'ity taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatry hoe ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelinareo zany ary ho tratra amin'izay nareo dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vonjeny ianao dia manatona ny Elia mazava-be zany ndao ary avy toy-antsika koa indro avy ny andro Yahvé zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa Yahvé zay antona zanak'Israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa Yahvé onisy teo zay antona zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany zay antona zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra fa ampidiko ho any amin'ny tany zay nomeko ny razany izany hoe horoahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao dia io tokoa ny zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsiny a tsy misy afaka mamaly an'izany nyzao tontolo zao fa tena voaroka ny zanak'Israely inona moa izareo le naverina tamin'ny tany tao amin'ny taona 1822 tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny araka ny ten'Andriamanitra hoe raha verina koa Yahvé ka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra zany hoe fahampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fa vinan'iny eto indray zany hoe tena nyroahany dada Yahvé ny zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy efa niverina zareo tamin'ny taona 1822 saingy mbola misy jiosy be deabe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely reny ilay nisany tadiavin'ny Elia amin'izao tsika miteny zao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e zany mahatonga anareo voaroka io dia mbola sy tonga saina ihany ve ianareo ry Israelianina ry hafa firenena mba tonga saina daholo dia nitsoisantsika any ary le teny fa za moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana
izao fa ho ampidiko any amin'ny tany zay nomeko ny razana izy. Indro izao niraka mpanovo maro iava zay amovo azy, ary rehefa afaka izany dia aniraka mpiaza maro zay hiaza azy any atendimbohitra sy ny avona rehetra ary ny atsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy haiko le teny gasy mpamovo zany zay zany hoe enjehako mihitsy nareo izy dada iavary tsy amelako mihitsy reo raha tsy potika fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy ny zany ary tsy takona amin'ny masoko ny elony alohan'izany nefa dia hovaliko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada iava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy atezerana nge zany hoe samposampo fatiny sampinareo to nentinareo aty ohatr' zany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra ndao tsika hitodika fitiavana anareo zao. Andriamanin-kafadolo ny antsonao rehefa tsy iava ny antsonao. Andriamanin-kafa io ary mendrika no potehina koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria Roany dada iava ny zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany noho ny amin'ity Andriamanin-kafa natsono zareo ty. Tena tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Ohatsy rehefa tsika amin'izay ny tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foanatra any amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy. Ia vakitsika. Hoy izy, mandehanaka anazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menimenina zany dada iava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo, nanao ny adalana faratampo nareo, dia namoa zany raha tsy efa manao foana dolo koa nareo. Rehefa tsy ahiavanina tsonao dia efa manompo sampy ianao dikan'izay. Profon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarany hoe Iavezy Jehova. Fa misy mbola tsy nanala ny azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo nefa tena mipetraka hoe raha tsonao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy iaiavany ny tsonao. Fa tena mipetraka aminareo zay miantso Andriamanitra koatra ny iaiava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ny raisitsika mihitsy hoe raha ny bokin'ny Jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny 1500 tany any ny bokin'ny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika raintsika tsao ny boky hafa raha ny bokin'ny Silamo. Taty amin'ny taona plus 600 ty izy ary ny tokony ho arahantsika. Ele ny tena mila mipetraka amin'ny maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompo ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay tenin'ny Abrahama mivantana sy tenin'ny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny. Sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika. Na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay. Fa izay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndriko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany. Solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama iaiava ny raha namonjy ny olombelona ampafantatra ny olombelona hoe ity ny adalana nataonao e. Mbola anao adalana ihany ve ianao dia ho fay ohatran'ny Israely ihany. Fa tena ny faiziny io iaiava io mihitsy nge ny Israely ihany.
ianao ve mitady famaizana oatra aminazo anazy fa ny tena petrako aminarehetra zay mandre aza manderana an'izao tontolo zao ery any mametraka fantena aminareo olombelo eto ambonin'ny tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ty ianareo olombelona mbola sanareo fiananimbazimbany io Andriamanitra Abrahama fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany raha iahavaniny etso ny Abrahama anazy azo vaina tso izy fa manimbazimba ianao rovovanao zany ary raha iahavaniny etsony Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha hovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny iahavany ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io hovainao zavatra hafa ny izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy tsy matahotra ve anao aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay ianao dia ianareo fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany Andriamanitra zany ary tena izy zany ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ilay tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra fa hatrany dia tena nataony fay mihitsy dia hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa ny paritaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaikina voalohany faharoa tamin'ny jio Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa zava-doza mihitsy anie anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa ny raha natsony hoe iahavata ny aloha tany ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe aleloia dia zany ihany anarany iahavany dikan'izay ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah lasa hoe Jehova lasa hoe Yahvé ahoana moa natao an'izany kosa izy tena tsy mety kosa ne zany ary profon'izany tsy misy afaka fahotana ny olona nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io ino ny vakitsika tao amin'ilay Esaia toko 5:1 sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarina fa ny elikoreo ny hevitra mampisaraka ataon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy miaino anareo izy zany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy raha vao novainao io anarana io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any Israely any raha vao novainao io anarana io dia efa nanota ianao satria ny teny ny mpaminany Israeliana hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ovaovaina izany raha vakitsika ny bokyny 10 Jiosy raha niresaka tamin'ny Israeliana izy tamin'izay fotoan'izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana Andriamanitra fa izao rery ihany izay ny voalaza ao anatin'ny 10 io Andriamanitra io mena ny zanak'Israely zany hoe tsy ekeny mihitsy ny zany isy Andriamanitra hitobily anazy any na hovainao ny momba anazy rehefa iahavanao anarany dia iahavatra amin'ny farany ao vakitsika amin'ny bokyny Exodosy toko 20:1 sy ny faharoa ary ny fahatelo dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahvé ty le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose fa izao ny tenen'ny tato dia nilaza n'izao teny zao izy ao amin'ny bokyny Sefer Torah ny Jiosy araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20 Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreo izao ny ava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana eo moa zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta
tao amin'ny trano nanandivozana anazy. Apetraka aminareo rehetrarehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra, na malagasy io, na anglisy io, na frantsay io, na afrikana io, na arabo io, na sinoa io, na japonais, na amerikana, hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no ny asa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiavahandriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israelina rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary nisoratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminan'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo mantsy ny Exodus 19 andininy voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro izany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Iavany ny didifolo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Dia ozy ny dada Iavà hoe izaho no Iavahandriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosa dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Iavany nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anarany Iavà io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy fahatelo, aza manana andriamanitra fa izao Iavà ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao, Iavà no anarako, dia aza asiana andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava-be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao, Iavà no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa le antsonareo? Dia samy mandinika e. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy hoe miantso hoe ala, tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah, tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy, bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy aferitoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah, tsy izay ny anarany io. Misy miantso hoe Yahvé, tsy izay ny anarany io. Fa ny anaran'ny etsony Abrahama azy sy ny etsony Mose anazy dia mazava be hoe Iavà. Zay. Mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany. Mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy. Andriamanitra Mose izy. Fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Iavà no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao, nanina ianao nanova? Iza no teny taminao ho vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'io Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao izao. Satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny bokin'ny mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany ary amin'ny bokin'ny Isaya afaka itsika miaraka indray ny bokin'ny Isaya. Dia manasanao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isaya 48
48:11. 48:11, 49:11. 48:11 izao ny voalaza. No ny tenako, eny no ny tenako ihany naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny narany dada Iava, lasa novainareo. Raha iahy Iava ny tokony hiantsona azy, mandiny teny nareo na ninona novainareo anarana io, fa efana avy aiza, iza nanomenareo an'io. Valy teny menanao a ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Iava tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerany dada Iava amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Iava, dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny tsony a. Teo amin'izay nareo a, ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zahatra anseho. Nalain'zareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Zany hoe nararotiny sasany le fisitany Iava malala tamin'ny zanak'Israely, Iava ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra, dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahvé, sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo, dia izay natonga ny hoe tiany santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo, mendrika ny potehany izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe efa iza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Iava, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Iava no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsiny, izy ity. Tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo. Ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro. Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Iava nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny-tany te fa tsy Iava rery any. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina. Mba tonga izay. Isy toko fa teny moa zany 4:20 no vaketsika. Isy 64 hoe nanomboka tsy misy ny antsona rany dada Iava antsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjena intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantsony anarany. Isy 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao, fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso tsony ny anaran'ny dada Iava ny olombelona, dia ny Israely ihany. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifohy maraina ka hifikitra aminao. Ino ny antony? Nafehin'ny dada Iava ny tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Izay ny zava-misy izay. Nampalahelo ilay tantara. Tena nampalahelo mihitsy. Indrindra antsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezerany dada Iava aza, dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy intsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Izany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22. Dia miara-mijery indray zany tsika izay. Jeremia 4:22. Angeva vakitsika ny teny.
Jeremia 4:22 fa adala ny oloko zao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada iava, zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony, very zany ny fahalalana ny dada iava, sady tsy manam-pahalalana, raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada iava tsony ny zanak'Israely, teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza aza, raha sendra misy miantso ny anarany dada iava dia ny tenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany, maty mihitsy ny hafarany. Raha vaketsika ny boky ny Amosa toko fahaenina angamba ny izenao evaka isika izay. Amosa toko fahaenina andininy fahasivy, vaketsika kely amin'arany Aosoa. Amosa izay misy an'izany Amosa zany, toko fahaenina dia manomboka amin'ny andininy fahasivy a. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay, dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa toko fahaenina andininy fahasivy ka hatrany amin'ny andininy fahafolo. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany le ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, hoe enjehako mihitsy ireo sy dada iava, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty, ka dia tondra azy hiala ao an-trano, hoe avoaka zany le faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve eo. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Ava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Ava fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana iantso ny anarana tsony, fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iava no nanao ny lehilahy minasa hoe ny oloko hahafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amiatezerany dada Iava, dia ny mpiteny mihitsy ny fahalalana azy, ka vita ny dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotena ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao, fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio, ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao, Iava ny namorona anao. Ilay dada malalako, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako, dada izy ve Andriamanitra ve tsy atao dadako anao. Dady fanajana anazy zany, ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso an'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely ary tena tafasaraka tamin'ny dada Iava, araka ny teny hoe indro ny tanany Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mahare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitra nareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anarana io dia efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny na niantso-mantso itabataba azy, anao zo fihetsiketsena maketsimaka io, fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany. Lany andro eo fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miaino anao. Fa nazavaiko anie, ary io ngery natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy miantso Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manome Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose, rehefa tsy hiteny hoe Iava ilay anarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao no mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka marina, fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Sa mety tonga sainy. Fanavotana fanahy ty fa tompony fanahy io Iava io e.
Ary izy nilaza fa ny fanahy zay manota dia ho faty. Rehefa teo faty zany ny fananao a mipetra ihany amin'io anarana tsy izy io ena. Ezekela 7:20-21 hoe ny fanahy zay manota, zany ny fanahy zay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niovana izy. Indao aloha jevantsika koa le hoe ny fanahy zay manota no ho faty dia ny anankiray le hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempolony. Mampatsifika anazy teknisiana somary adiniky kely zany zay zazay. Dao tsy aloha jery an'le Ezekela 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekela 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy zany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany a dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, ialamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny amin'arana hoe Yahva. Iverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny amin'arana hoe Yahva. Fa ray ihany ny Andriamanitra izy mianakare. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza amelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Dia teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao tenenako izao. Ny fikapoana eny aminao eny sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo. Dia mbola misy ny fotoana maiza amin'ny fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo za. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny fotin'ilay izy. Tatony na voanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra zany hoe menoa ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zao hoe jerevantsika hoe tena ny potehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempolony. Rovakitsika ny bokin'ny Jeremia filo izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 angambany izy indray zao. Teo amin'ny indininy hoe vakitsika manomboka amin'ny indininy fafily. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 eo angambany izy. 10. Vakitsika andidiantsika eo ny avaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka. Fa ny Kaldiana no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny Kaldiana nanenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedekia teny amin'ny tany ay. Ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedekia teo masondrainy. Ary ny mpanapaka anjodrina koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedekia dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varana izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo. Esa moa hoe amin'ny 7:10. 12 ny toizatsika. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjaka ny Babilôna 11 ka nandoro ny tranon'ny Yahva
sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorana tamin'ny hafa avokoa. Zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nda nadory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay. Io ny profo fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely. Naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge vitsarivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo. Manoko amin'ny andininy 9. Koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy hinonareo ny teniko ry Israelianina satria Israelianina io resany io dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy Iava ary entiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay ary dia tsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo ireo Israelianina reo dia poteny Israelianina tokoa ary ireo potehonareo Babilônianina io Israelianina io dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanana ny Israelianina dia nidorana rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy ny nidorana navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay. Zany rehefa teritra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra na fa Iava ary ianao efa mpanota mpanao ratsy ny atao amin'ny Elia. Tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany fa olona parfait ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia amanarivony ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny etsokonao hoe ianao hoe mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay nendrasan'ny Israely. Fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Antsony ianao hitodika hoe fiainany amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tezy dada Iava tena ny poteny ny fiarahana aminy ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'ilay anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempolo ny etsonan'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novainy olona amin'izay ilay izy satria io tantara io tany amin'ny taona -500 tany ho any io tantara ny nahatongavany Nebokadnezara io. Tao -590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely, zany hoe natao sesitany esclave dia nitohiny nandeha tao amin'ny zareo Medianina, Persianina, niditra ilay koa reny, niditra ny Grika, niditra ny Romanina ary taty aorindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Ary teo na tonga ny famoronana an'ilay anarana ihany koa satria hoe rava ilay anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarany hoe Iala izy, tahaka ny katolika Romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova, samy ara namorona. Ary niforona dao ny anaran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haintsika intsony nisy ny amin'ity tany ity, samy nanao daholo ny rehetrarehetra. Zay natonga nanana profeta ity ilay marina, miverena amin'ny marina daholo. Miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo zay. Ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao
fitiavana ny hamonjy olona, hanavitra olona, amerina anareo ho any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanotany dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer, l'étang du feu, ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao. Fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no niteny azay hoe ho alefa-ko any ny mpanota. Izy mihitsy no niteny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany. Jerevantsika izy toarany mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako faharoa fotsiny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana izao. Soa ho anao zao, izy ny tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana. Jereo izay niaraka taminao na afaka anao tamin'ny fahotana, ove tsy mbola mangalatra ihany ianao, ove tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay, ove tsy mbola mijangajanga ihany ianao. Jangajanga ianao io manambady be dehibe io, jangajanga ianao. C'est de l'adultère. Fijangajangana zany. Raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy nanamboarana anazy. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Mpivady izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasy vavy namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary zay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dehibe io. Olona maditra zany. Mpijangajanga zany. Mpangalatra mpijangajanga, ny mpanao ratsy mpijangajanga. Rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany. Ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama. Io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny hamono anao. Tena miteny anareo mihitsy nefa fitiavana ho azo. Tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io. Izy no Andriamanitra. Verina amin'ny daholo izay rehetra miantso anazy. Iaiavano anarany. Ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka amin'ny Elia, izay no anarany hoe Elia. Iaiavano ny mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solo tena ny Andriamanitra Ia mandendeny atao hoe Elia. Raha zany hoe za manavitra ny rehetrarehetra io. Izy tontolo izao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay kilasiny teo vovonjy ianao. Engane konista ao anatin'ilay kilasiny teo afika ianao. Fa ity ny famonjena anao zao teniko zao. Maiza ianao mitodika. Nao anaraka ny Elia. Anaraka ny dada Maria Iava. Satria Elia nitondra anao any. Ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao. Jereo no rehefa miaraka amin'ny Elia. Fa manarivo nene. Njaranao mba miditra koa. Mavonjeo koa ny fananao. Fa ny fanampanota, ny atao hoe mpanota, dia ny olana novan'io anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dehibe, mpanota ianao zay. Mpiteny ratsy, mpanota ianao zay. Mpisoloky, mpanota ianao zay. Mpamono olona ianao, mpanota ianao zay. Mamosavy olona ianao, manota ianao zay. Manao izay hanimba olona ianao, mpanota ianao zay. Andriamanitra mampanota miaraka amin'io fa mba tonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana. Ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao mivakitsika teo. Zay ny fiafarany teniko mazava tsara aminao. Porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara. Fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny ampaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy fienoana teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka zay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, waringana ianao rehefa mpanota ianao dia waringana ianao.
Ary rehefa tsy mbola ry ianao am'izao dia voatsipinao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'le feu éternel mamonanao tsakijano. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Zay no misy anga zany ka zay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona zany meko anao zany. Yahoshua le mpaminany farany. Mpaminany Israelianina. Araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Zay ny amarahantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15 mpaminany Israelianina no henonao anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Fakitsikesa dia amarahantsika anazy. Izay no jerentsika ny manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy ato amin'ny Israelianina eto ihany ny azorana ny teny. Zareo Israelianina ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15 eo avarahantsika ny teny voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo ty zareo any anefitra amin'ny fotoana io. Dia izao no hatsanga ny avy Andriamanitra ho anao ary izy no henonareo. Zay io mpaminany Israelianina ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianahy zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny ihany no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Zay no jerevantsika sy ny tohin'izay satria famonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany, iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika izay nandresy nanaraka ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nazonana ny famonjena. Zay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika tena nisy mihitsy ny lamin'asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Io zany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fa tena napetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fa atoranao dony atonao fa zao ny teniko aminao mandarà ny Elia. Hatrany dia andao hiaraka amiko. Hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy, tsy hanarin'ny fanahiko fa hamonjy aho. Andao zay hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny Elia daholo amin'izay. Manerana an'izao tontolo izao. Ponjeo ny fanahinao. Fa ny fanahy izay manova anarana dia ho faty ozy dada Yahva. Araka ny tenin'ny mpaminany Ezekely, mpaminany Israelianina zany. Ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada Yahva, ary izy tsy azonareo terena. Fa tsy mihaino izy. Tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona, dia mivavaka dia mifona, dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony. Tsisy Andriamanitra ny teny an'izany. Fa ny mpanota dia ho alefako any amin'ny farimy rehetra hafa ny teneny. Fandringanana, fatezerana mirehitra. Zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io. Dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta Terre ity. Mpanota daholo nareo ny mbela rehetrarehetra. Tsy misy afaka na ny ray aza. Ponjeo ny fanahinareo. Nao anaraka ny Elia. Efa afaka itsika. Dada malala Yahva aho. Nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao. Ny nanam-porofona izay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo. Satria teninao avokoa izao fa tena fitiavana ny teninao. Nampisinao miharihary amin'izay fa tenenao ny Andriamanitra Abrahama. Nasianao miharihary hatrany amin'ny anaranao ary nasianao miharihary natao hitapoko, hitam-pirenena
fa tsy mahay manota zay miaraka aminao. Zao eliany ranao zao mihitsy ny vavolombelona sy zay rehetra efa nataonao hita maso manaraka. Dada iava malalo, sambatra zay tafaraka aminao, fa tena voasoratra any amin'ny lanitiny lanitra ny anarany, tena avitra izy ary ho tonga soa ny amin'ny lanitiny lanitra. Vonjeo zay mandre an'izao teny zao, avoto dada iavao, fa lo hivavaka zay tiany mitady anao. Vonjeo ny tsirairay avy, fa tena fitiavina ianao. Tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenao any aminao, satria mandeha ny fandringanana, efa mandeha ny mpandringana. Dada iavao, vonjeo zay mbola azo vonjena, avoto zay mbola azo avotana, atao maimiaino zay mbola afaka mandre, voninahitry no mandrakizay. Sorabetsaka dada mala iavao, minarany Jesosy. Amen. Dia mirary esotsika samy tenao soa ho amin'ny fito isa fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada mala iavangy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray velomatoa.